Mpiasa misa 7.30 no esorina tsikelikely ao anatin'ny 5 taona. Isan'ireo fepetra voasoratra ao anatin'ny javitra fanarenana ara-bola ho an'ny taona 2024 hatramin'ny 2024 ny orinasa Jirama. Misa 2,774 ny isan'ny mpiasan'ity orinasam-panjakana ity ny faran'ny taona 2024 ka vinavinaina ho 5,900 sy 3,000 izany amin'ny taona 2024. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana sy fanarenana ny fitantanakabean'ny ny orinasa ity fepetra ity. Lafarinina 17 kitapo voalaza fefa simba no nogiazana tsy ho azo aparitaka intsony raha ny vaovao nampitain'ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra tany Moramanga. Ny fiadidim-paritra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra any an-toerana no manara-maso ny fepetra sy ny raharaha rehetra atao amin'ity tranga ity. Teto Antananarivo renivohitra kosa dia nidina kianja nanao fitsirihana ireo entana amidy eny amin'ireo toeram-pivarotana lehibe sy ny tsena mahavantana ny mpanjifa ny tale jeneraly ny varotra Isidora Zanakoto ny zabotsy teo. Mbola tsy fantatra hatreto ilay karazan-tsinga tafiditra tao anaty sakafo ka nitarika fahafatesan'olona 20 nanomboka ny sabotsy 14 jona teo tao aorian'ny lalona fankalazana tsinga eritaona teny Ambohimalaza. Mbola andrasana ny valin'ny fitsirihan'ireo singa izay nalefa nivelany hoy ny toy ny ampampanao lalàna Narindra Rakotiniaina raha nitety vaovao an-tsary tamin'ny televiziona teto Antananarivo izy ny sabotsy teo. Nampatsiahivo ny fanafantarana fotsiny fisian'ny singa mahery vaika sy mampidi-doza ny fitsirihana natao sy efa vita teto Madagasikara. Notsindriny ihany koa fa ny fizahana natao tamin'ny telefonina finday sy ny fakana horonan-tsary fiambenana no nahitana vesatra ny ampangana ireo voiroiroy telo nampidirina ponjavonjy maika tamin'ny Zoma teo. Ho ampiana forage miisa 2 vaovao ao Alaniera ka ho lasa 10 ny fitambaran'ireo forage izay entina hanatsarana ny famatsin-drano eny Ivato sy ny manodidina. Tanjona amin'izany ny hanatratrarana hatrany amin'ny 204 metatra kuba isan'andro ny famokarana rano raha toa ka 500 metatra kuba izany ankehitriny ho ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana. No amafisiny ihany koa fa ho hatsaraina ny kalitaon-drano amin'ny alalan'ny bassin d'aération sy ny système de déferrisation. Nisy ny fidinina ifotony izay nataon'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny teny an-toerana ny 20 jona lasa teo. Vokatry ny fankalazana ny fetim-pirenena dia mety hisy finkorontana ny fifamoivoizana manodidina ny seranam-piaramanidina amin'ny 15 jona izao. Manentana ireo mpandeha ny kompania Madagascar Airlines mba ho tonga aloha eny Ivato mba hisorohana ny fahatarana amin'ny fotoana io sy haka ny fepetra rehetra mifandraika amin'izay. Ialana amin'ny fahantarana teraky ny mety fifintohana ny fifamoivoizana no antony anentanany an'ireo mpanjifany. Ho tanterahina eny amin'ny laky Iarivo ny fandefasana ny afomanga sy ny fampisehoana amin'ny drone ny ariva amin'ny 20 jona izao. Ankoatran'izay moa dia efa nanambara ny filoha Andry Rajoelina fa miato ny sidina amin'ny anabakabaka ny seranam-piaramanidina Ivato manomboka amin'ny 7 ora latsaka 10 minitra ariva hatramin'ny 4 ora alina mahery 10 minitra.